Pejy afa-kosa indray raha ny dingana tokony ho izy no volavolain'ireo voakasika amin'ny vantana amin'ny fandrindrana sy fanaraha-maso ireo tahiry mila 5 volana any ho any vao afaka miroso amin'ny fivarotana ireo tahiry nandramena no gazan'ny fanjakana. Mbola tsy ho vita atao anatin'ny fotoanan'ny fikarakarany fihodinana voalohany amin'ny fifidianana izany na dia efa eo am-pitadiavana ny lalany faran'izay fohy indrindra azy hikarakarana izany hoy ny avy eo amin'ny banky iraisam-pirenena. Hirsoana ihany ny fivarotana ireo andramena ireo araka ny tolobatra iraisam-pirenena ary anara-maso akaiky izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena. Ireo azo no gazan'ny fanjakana tafiditra tamin'ny resaka fanondranana sy fikapana tsy ara-dalàna ihany no voakasika ity fivarotana ny faneken'ny solontenan'ny banky iraisam-pirenena ny WWF ary ny Alliance Vargas tamin'ny filohan'ny tetezamita ny 2 oktobra lasa teo ity. Tsy mbola misy fantatra mazava loatra eto na firy-marina ny isan'ireo bois de rose any amin'ireo toby isan-tsokajiny izay nitazonana izany. Mbola mandalo dingana maro vao ho tanteraka ny fivarotana ireo azo sarobidy ireo. Raha iresaka chiffretsika anisan'ny étape voalohany ny processus de transparence io dia le marquage sy le fanisana satria araka ny fantatritsika hitantsika ombenimbeny any amin'ny gazety eny dia ataontsika hoe misy décalage zany ny chiffre na any amin'ny entité hafa na any amin'ny entité hafa zany ka ny zavatra atao voalohany ankoatra ny sécurisation sy ny traçabilité zay traçabilité moa zany dia le marquage sy ny fanisana le hoe firy no amidy amin'le bois de rose saisi et sécurisé. Na dia efa mandeha aza ny resaka mikasika ny famatsiana ny fifidianana amin'ny alalan'ny fivarotana ny andramena dia tsy izay no antony nanaovana izany amin'izao fotoana mialohan'ny fifidianana izao raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsy mbola voaresaka ihany koa ny androtsahana ny ampahany amin'ny vidin'ny andramena ho an'ny mpitandro ny filaminana. Ny ampahany betsaka amin'ny vidin'ireo andramena dia anasoavana ny sosialim-bahoaka indrindra amin'ny faritra ny alan'ireo azo sarobidy. Ny ambony kosa arotsaka amin'ny kitapo-mbola mpanjakana. Na ao amin'ny camp Maramila ary dia mihena fitoerana le bois. Zay ny anisan'ny antony namaika anazy. Ngeza indrindra amin'ny vola dia makany ho any amin'ny fampandrosoana projet de développement. Ny sasany miditra amin'ny budget général de l'État. Iny anjarantsika malagasy mieritreritra n'izay tena fanaovana. Araka ny fantatra hoentitra ny fitantanana ny vola miditra amin'ny alalan'ny bois de rose ary mety hisy ny fanaraha-maso anatiny sy ivelany mikasika ny fangaraharaany ny fitsinjarana izany. Ny filohan'ny tetezamita ny Prime Ministre ary ny Ministry ny vola no miara-mitantana izany eo ambany fanaraha-maso ny comité de pilotage. Mbola resaka hafa ny mikasika ny fivarotana sy fanondranana ireo andramena eo ampelantanan'ny mpandraharaha izay fananaovana fanambarana tamin'ny taona 2024. Ny fampidiran'ny Madagasikara ny andramena ao anatin'ny lisitra faharoa ny CITES kosa no entina handrindrana ny fanapahana vaovao izay mbola miato aloha hatramin'izao.